avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manolotra ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra ny vaovao. Iazakazana ny fivoahana makany velany amin'izao fotoana noho ny fahapotehan'ny sehatry ny asa sy ny fiariana eto amintsika. Tsy fialan-tsiny sy fanoliana andraikitra intsony no andrasan'ny malagasy amin'ny fahatapahan-jiro fa vahaolana mazava ho ny filohany antoko tia tandrazana tahina Razafinjoelina. Mbola tsy misy mangararatra eto ny momba ilay Fonds souverain malagasy efa tona teoria nametrahana azy ho ny mpanao politika androany. Mbola mila ezaka maro isika raha ny fampanaraha-penitra ny bozaka ao amin'ny kianja Barea amin'izao fotoana izao ho ny manam-pahaizana malagasy mombizay. Any velany nodinian'ireo solombavam-bahoaka frantsay androany teny anivo ny antemera-pireneny ilay volavolan-dalàna manaisitra ireo sakana sy teritery ho an'ireo tantsapam-boly na ny lalàna du plan ny antsiprian'izay. Migadony indray ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasa anao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa an-datsoratra avy hatrany nondeha nokafana ny fiarahana amin'ity alina ity iazakazahana ny fivoahana makany ivelany amin'izao fotoana noho ny fahapotehan'ny sehatry ny asa sy ny fiariana eto amintsika ho an'ny mpitondra ny fikitra amin'ny fahefana no imasona fa tsy misy vahaolana aroso amin'ny sosialy mponina raha ny fanadihadiana Gaëtan Andriatsilavo. Mihoatra ny 3 arivo ireo voalaza fa nanatitra dossier ary olona misy valonjato no azo fanaraha-piaramiasa voalohany amin'ny asa atao atsy Maurice. Tsy mahagaga izany raha izao zava-misy iainana eto amin'ny firenena izao ary efa tena ny tsimbadika ambony ambany ny fomba fijery an'izany mivoaka miasa any ivelany izany. Antony raha tany aloha ireo olona manam-pahaizana ohatra amin'izany ny mpitsabo na vita fianarana no mivoaka any ivelany mitady ravinahitra ka antony ny ilazana hoe misy ny fuite de cerveau dia ny mifanohitra amin'izany no zava-misy ankehitriny ary tsy azo lazaina hoe fuite de cerveau intsony fa ilay olona mihitsy no mitsoka makany ivelany mitady lalana makany ivelany avokoa ny rehetra ary tsy fantatra intsony izay azo ilazana azy. Any no azo antoka kokoa, any no ambony karama, any no milamina, any no ahafahana mamaritra ny ho avy, any no ahafahana mamelona ny ankohonana sy ny maro hafa raha amin'ny tany tsy fisiana sy ny tsy fananana asa eto an-tanindrazana. Raha izany ao anaty tambazotra an-tserasera izany dia maro ireo karazana pedy maneho sy manambara fa afaka mikarakara, afaka manolo-tanana ireo izay mitady asa makany ivelany. Canada, Suisse, Allemagne, Dubai, La Réunion, Maurice sy ny sisa hatramin'ireo firenena voalaza fa ao anaty faritra mena aza. Maro amin'ireny karazana pejy ireny no tena miantoka sy mandray an-tanana araka ny voalaza ary tsy vitsy ihany koa nefa noho izany ireo misandoka. Olona maro no efa niaran'izany fisandohana izany very vola sy very fananana satria tsy moramora ny fikarakarana tsy maintsy atao, vola be ihany koa no tsy maintsy aloha ao anatin'izany. Ankoatra ny fisandohana isan-karazana eto amintsika maro amin'ireo firenena voalaza fa ale no tsy misy ilay asa tadiavina akory. Vao tsy ela akory ilay tranga nahitana malagasy misy 7 tonga tany Cameroun saingy natopo tamina toerana tsy mendrika toy ireny voafonja ireny tsy nahazo ilay asa akory. Maro ny tranga tahaka izany ary maro no mizaka ny ainy eo anatrehan'izany rehetra izany. Izao fitsoan'ny tanora makany velany izao dia midika fa potika ny sehatry ny asa sy ny fiariana eto Madagasikara. Mahantra tanteraka ny firenena ka misy ireo te hitady lalana hitadiavana fiainana sy fitadiavana mora kokoa. Eto amintsika ny vidim-piainana midangana be
ny vahoaka miafadiranovana ny kolikoly avolenta miamanjaka sy mahazo vanatrany ho an'ny mpitondra ny nandrombaka fahefana no namaika fa izay hitondra sy hitantana ny firenena tena tsy niomanana ankehitriny ny hifikitra eo amin'izay fahefana izay no himasoana fa tsy misy vahaolana arosy ho an'ny sosialin'ny mponina ankoatra ny kitolotolotra etseroa ary ny fampanantenana pokaty sy ny fampandrenadrisa anyka mitsipozipozy tsy veloka ny tenaina very fanambola velona ny malagasy ary zara aza misy fomba hitsoahana makany ivelany na firenena inona io na firenena inona na mahay miteny vahiny ianao na tsy matoan-datsoratra izay fa isan'ny manimba ny asihatry ny asa sy ny fiarikareny eto Madagasikara ihany koa ny olana herinaratra amin'izao fotoana izao tsy fialan-tsiny sy fanilihana ndraikitry nitsondry no andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitondra manoloana ny fahatapahan-jiro fa vahaolana mazava ho tahina Razafinjoelina manoloana ny filazany ny jiramafa ny fidirana amin'ny ririny indray no isan'ny mahatonga ny delestazy amin'izao fotoana izao adidin'ny mpitondra no mitady vahaolana anatsarana ny sosialim-bahoaka ary izay ihany koa no isan'ny nanomeza ny vahoaka malagasy ny fahefana sy ny fitokisana azy ireo santatra ny aina no mitatra ny any Cyprien-zay. Antony vaovao mahatonga ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo ny ririnina raha ny fanazavan'ny Tsirama androany tao amin'ny pejy Facebook-ny. Mihena ny vokatra herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro ary mihena ihany koa ny ahavon'ny rano manodina ny tompo-pamokarana ao Andekaleka. Noho ireo antony ireo, voatery mampiatra ny fahatapahan-jiro mifandimby ny orinasa. Fa ny okevitra izay nanaitra ny maro satria tsy vao izao no nisy ririnina teto Madagasikara saingy mbola raisy ny tompona andraikitra ho trangan-javatra tampoka tsy azo anoharana. Tsy azo ampiasain'ny tompona andraikitra ho fialana bala na tapi-maso manazava ny delestazy ny ririnina hoy Tahina Razafinjoelina androany. Vahaolana maharitra no andrasan'ny vahoaka ahafahany miasa sy mamokatra. Mijereva re lavitra fa aza dia manao an'ity tapi-maso solution no ilayntsika solution efa misy ve ny angova azo avozina zay ho aprofo marina fa rehefa ririnina le izy somary milatsaka kely fa farafaratsy aloha miasa ny olona tokony hitodika kokoa makany zany ny politika atsika fa tsy hoe maka vazaha dia vazaha no miracle dia karamaina lafo be tsy hoe tsy fitiavako an'le vahiny fa ny solution io ane iraisam-pirenena manana olana ianao tany manana masoandro mitodi makany za dia miteninareo an'izany aza verina tsony ny fanampenina maso fa vahaolana azo atao any amin'ny hopitaly tsy resahantsika tsony amin'ny fahatapahan-jiro mahafaty olona tsy zany hoe sambatra amin'ny malagasy fa mahantra be maty be zao ngasy zao mangatsika be ny andro mila tafo mila miasa ny olona fa tsy hoe andeha n'olotra tafotsinjo bodofotosinjo tsy vita amin'ny fanjakana zany lasa tany fiafiana eto Madagasikara sara raha mahazo ny sofototra tokony ho azy ny olom-pirenena toy ny sakafo ara-dalàna, jiro sy rano tsy tapaka, asa mendrika ary fandriam-pahalemana. Antony mahatonga ny malagasy indrindra va ny tanora miazakazaka hifindra monina ny ivelany rehefa mahita irika. Zay mihitsy zay ny tanjo fitondrana hoe tena amorona malagasy maro be ho mpangataka matianina dia ampalahelo daholo dia iankina daholo amin'ity varitsinjo sy an'ity araka ny teninareo be da be ane zao ny tanora mieritreritra hoe ny antsoina hoe tafita dia lasa any an-dafy eto amintsika zany lasa tany fiafiana mivoaketo ny lasa fahatafitany nareo miteny hoe milamina manetiko maninona ny zanakareo ny alefa nareo mankany apita mianatra mahavarinina zany maninona ireo manam-pahefana rehetra vao marary dia mandeha any apita dia ohatr'izay koa ny fijery le tanora eto zany ratsy raha nareo mpitondra hoe manome ohatra hoe tsara ny eto zanakareo rehetrarehetra lasa any daholo manao vakansa koa nareo any koa mbola avoaka ainao manjery ary moa le izy izy ke tena mifanohatra mihitsy zany fijery zany rariny amin'izao zava-misy zao ny ankizy raha mieritreritra an'izay satria tavela ato an-tsaintsika mihitsy hoe tsara ny any apita fa ny antsika eto ratsy dia lasa le ankizy. Raha ny hita zari-ponina zatra miaina amin'ny tsy fahalavorariana sy ny tsy zarizary ny malagasy. Lalaovin'ny mpitondra amin'ny fampanantenana miraradraraka momba ny famahana ny olany delestazy. Hita zany nandritry ny tatitry ny filakevitry ny minisitra farany sy ny fanokanana toeram-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro nataony filoha. Eny taona mahery izao ny malagasy no nandre fampanantenana tamin'ny fidinana ifotony nataony filoha sy fanokanana fotodrafitrasa sa mampiasa herinaratra avy amin'ny masoandro fa mbola ao anatin'ny aizina trany tsy misy jiro hoy ny faneo an-kevitra.
raha toka ny rano no niteraka olana ka nahatonga ny fahatapahana teo aloha izao indray lazana fa tsy misy masoandro ka antony mahatonga ny tsy fampiany herinaratra. Rehefa tsy ahilika any amin'ny rano ny olana dia ahilika any amin'ny masoandro indray. Tsy miankina amin'ny kalitaon'ny tolotra na hevitra fa amin'ny fifandraisana ara-politika ny fandraharana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany lasa ampiasaina ho fitaovana entina manamafy ny fahefana politika ary mampijaly ny tsy mitovy hevitra ny fandraharana izay no isan'ny manimba ny fitokisa amin'ny mpampiasa vola, ny fifaninanana ara-drariny ary manakana ny fandrosoana ara-toekarena maharitra eto amin'ny firenena ihany koa. Raha ny fanazavana tsiaro Rasoarivelo no mitaritra ny Antsipriana mikasika izay. Sehatra amin'ny fampiankina ny politika mpanjakana sy ny politika ara-toekarena, izany hoe misy ny fifandraisana lehibe eo amin'ny sehatra ara-bola sy ara-politika eto Madagasikara. Raha ny zava-misy ankehitriny nefa mihamafy fifandraisana io eo amin'ny fandraharana sy ny fitondrana ka manjavona tanteraka ny fitovian-jo ara-barotra sy fahafahana maneho hevitra ho an'ireo mpandraharaha tsy manohana ny fitondrana ho ny mpanao politika androany. Raha izao zava-misy izao hatrany ampiasain'ny fitondrana toy ny famatsim-bola nikolaka ny orinasa lehibe sasany. Raha misafidy sy aradia amin'ny antokony fitondrana ny mpandraharaha iray manomboka hiara-ny sivana fanadihadiana etra tsy araky ny tokony ho izy na fanakanana amin'ny fidirana amin'ny tsena hatranga izay mampisalasala sy mampikatso ny mpandraharaha ao asaradalana raha tsy miankana amin'ny fitondrana araka ny fanohikevitra hatrany. Raha sendra manolotra hevitra amin'ny fomba manohitra na manintsy dia zary fahavalo ara-politika avy hatrany. Ny fitantanana firenena ny fanaovana politika sy ny fandraharana zavatra mazava ho azy fa ho an'ny ho tombotsoan'ny firenena, ho tombotsoan'ny toekarem-pirenena dia tsy afaka misaraka. Ary adidin'ny mpanao politika, adidin'ny mpitondra fanjakana ny manao izay ampiroborobo ny fandraharana rehetra. Tsy akanavaka. Fa ny olana dia misy an'izay sivana ateraka izay tsy fidovikevitra ara-politika izay manimba ny mpandraharaha izay te hivelona sy te hiary amin'ny fomba ara-dalàna ary nitarika manimba makany amin'ny toekarem-pirenena iray manontolo mihitsy. Tsy afaka misaraka izany ny fanaovana politika fitantanana firenena sy ny lafiny toekarena fa eo amin'ny fisehon'ilay izy amin'ny andavanandro no lasa ataoko hoe sady mifanimba no tsy manaraka lojika ny fizotran'izay firindrany fandraharahana sy fanaovana politika izay. Lasa fitaovana politika na mafisana fahefana sy anivanana ny mpandraharaha tsy mitovy hevitra politika no zary tanjona miafina ho ambadika ity tontolo politika sy fandraharana ity ankehitriny ny fanazavana hatrany. Dia ny vokany sy tombotsoa ho an'ny sehampiariana izay voakasika ihany no mipoitra. Fa ireo sehatra tsy voakasika na ireo sehatra tsy manana fahafahana hifandray amin'ny mpitondra fanjakana dia taraiky sy difotra any anaty lavaka any. Vokatra izay dia zary voasazy daholo izany na ny fiariana na ny fitantanana ny firenena ara-politika satria rehefa sehampiariana tsy afaka ny hifandray na tsy mahay mifandray na tsy mahazo mifandray amin'ny mpitantana ny firenena dia midona amin'ny rindrina sy tsy afaka mivoatra. Ateraka ilay zava-misy lasa filana mba hahafahana mivoatra amin'ny lalana tsy araka ny tokony ho izy ilay fananganana orinasa sy fananganana sehatrasa ao anaty fandraharahana anankiray. Dia izay no mahatonga an'ilay olana indraindray hoe ny olona fananana orinasa talohany nanaovana politika aza simba ny fanaovana politika. Fa maika fa ireny mpandraharaha izay teraka sy ny orina tao anatin'ny sehatra politika ireny rehefa mitsimbadika ny fanaovana politika dia ataoko hoe dona mirindrina ho azy izy. Any amin'ireo firenena mandroso manana anjara amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fiainam-pirenena indrindra amin'ny sehatra toy ny politika sy fanohikevitra amin'ny politika ara-toekarena ny mpandraharaha samihafa. Tsy izay no zava-misy eto amintsika. Sarotra araka izany amehezana ny toekarena malagasy ary tsy hisy intsony ny fifaninanana ara-drariny raha mitohy amin'izao zava-misy izao ny fifangaroan'ny politika sy ny fandraharana ohatra ny mpanao politika. Manoloana izany mila mijoro ireo rafitra mpanara-maso mba hanatsara ny fahamarinan'ny toerana ara-politika sy ny mangarahara ara-barotra amin'ny alalan'ny lalàna sy fepetra raha ny fanaohikevitra hatrany. Fitaterana na bakabaka vetivety tsy mbola milamina ny olana mikasika ny fametrahana ny solitena ny asekina
eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mifametrahana io tompon'andraikitra ambony io izay tsy nanaja ny dingana samihafa mifanendrena tompona andraikitra ambony ary naneo apabe masony kolokolo sy ny kinamanamana ka tsy azo ekena oro piasa izy ireo izay mitaky ny fandraisana andraikitra ireo tompona andraikitra isana mbaratonga ny eo anivony asekina indrindra ny filohan'ny filakevim-pitantanana izay tsy hahen'ny tendy mikasika ny raharaha. Tsy mbola misy fanendrena ara-pomba ofisialy ny solon-tenany Madagasikara eo anivony asekina raha efa saika voatendry avokoa ny masoivo ny asekina amin'ireo firenena mbola mikambana raha tsy laza afa-tsy ny Atsikomora. Antony mbola mikorotana ny eo anivony asekina eto amintsika taorian'ny fametrahana amboletra ilay masoivo vaovao nanomboka ny fiandohan'ny volana Janoary. Ny fametrahana azy izay tsy nanaraka ny fenitra ara-dalàna amin'ny fanendrena tompon'andraikitra ambony ary nanjaka ny kiantrano an-trano araka ny efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao. Isan'ny tsy nampiarina tamin'izany isa tamin'ny feny piasa araka ny voalazan'ny annexe 5 article 2 alinéa 6 amin'io sata io izay milaza ces derniers délégués représentants et les chefs d'établissement sont choisis par le directeur général parmi les candidats répondant au mieux au profil des postes. Nivoana tamin'izany izy ava misy tamin'ny fametrahana io masoivo io tsy nisy mpifaninana no tsy nanaraka ny fipetra-takiana ny tompon'andraikitra. Toerana stratejika ankilan'ny solon-tenany asekina izy no solon-tenany tale général ny asekina izany hoe miara-misalaha amin'ireo masoivo avy amin'ireo firenenkafa amin'ny fandrindrana ny fitaterana anabakabaka aty Afrika. Fitaterana anabakabaka no resaka eto 7 ny firenena voakasika saingy mbola ny kolokolo sy ny kinamanamana no tazana eto amintsika raha ny tsirin-tsofina mandeha hatrany misy tompon'andraikitra ambony mikiribiriby amin'ny fametrahana io masoivo mahabe resaka io eto amin'ny firenena. Misy lany arak'izay ny kolokolo amin'ny endriny maro ny famorina ireo mpiasanohana io masoivo io toy ny nataony farany herinandro teo anakonana ny olana ka azon'ny fankatoavan'ny asekina fohy be any Dakar Senegal ho an'ireo mpiasa manohatra hatramin'ny farany raharaha manjaka ny tsindry sy ny raha-matahory ka maro ireo voaterina metra-pialana amin'izao fotoana. Kisary mateti-pitranga izay namotika ireo orinasa na sampandrara samihafa eto Madagasikara ka takina ny fandraisana andraikitra ampandeha ny asan'ny asekina araka ny tokony ho izy. Raha tsy ahivina nahato tamin'ny asan'ny masoivo ny asekina teto Madagasikara ny 3 Desambra 2024 nalalaka ny toerana ny 2 Janoary saingy ny ampitsin'io izany hoe ny 2 Janoary efa voatendry ny masoivo vaovao ny asekina eto Madagasikara. Rehefa nitaky ny avis de vacances de poste ny syndicat ny piasa navoaka izany saingy efa taorian'ny fametrahana io masoivo mahabe resaka io. Raha ny marina amin'ny fanendrena mpitantana amin'ny sehatra ambony toy izao tokony anatin'ny mangarahara sy fanajana ny fenitra rehetra izany saingy izao nanjaka ny kitrano an-trano izao. 5 volana teo aoriana tsy mbola nisy fepetrano raisy ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany eo anivony asekina. Hatramin'ny PCA ny asekina ny ministry ny fitaterana teo aloha Roland Ranjatoelina izay heverina fa mahalala tsara ny fototry ny olana sy ny lokanady na ny enjeu mikasika ny raharaha mangina hatramin'ny androany. Ny fitakian'ireo mpiasa ankilany maro tsy laza fa tsy ny fampiakarana karama izay napahana teneny ity filohan'ny filakevim-pitantana ny asekina ity saingy izao ody tsy hita oharina amin'ny tombontsosotrahan'ireo tompon'andraikitra ambony toy ny PCA izay nahazo fisondrota-karama hatramin'ny 100 isan-jato araka ny fanazavana. Ny tranga toy izao no manaporofo ny zava-misy amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena. Ankoatra ny olana sy ny savorovoro aterany fampanjakana ny kiantrano an-trano sy ny kolokolo indrindra amin'ny fanendrena tompon'andraikitra ambony izany androany no lazany Madagasikara eo amin'ny sehatra irasan'ny pirenena ka andraisana ny fandraisana andraikitra anatsarana ny sary sy ny fampandehanana ny sehatra araka ny tokony ho izy. Ao anatin'izay fitakiana ny mangarahara amina lafin-javatra maro eto amin'ny firenena izay hatrany mbola manjavozavo ihany koa ny fangarahana ny loharanom-bola ny fomba fitantanana ary nivokatra azo tamin'ny fametrahan'ilay Front Souverain Malagasy efa taona teo aoriana ny firosona amin'ny fametrahana ny Front Souverain izay tsy mbola lahara-pamena ho ana firenena mahanitra toa ny Madagasikara io tahirim-bola io izay hiteraka olana goavana ho an'ny firenena ihany koa oriana kely ka angatahana fanazavana avy amin'ny mpitondra Daniela Minoatsono mitaritra ny Antsiprian'izay. Aiza ny mangarahara mikasika ny loharanom-bola, ny fitantanana ary ny vola ampiasaina sy ny vokatra mivaingana tamin'ny fametrahana ny Fonds Souverain Malagasy. Iza marina no tena mahazo tombotsoa sy mitantana azy ity. Manaraka ny tsenam-barim-panjakana ve ny zavatra ataon'io Fonds Souverain Malagasy io ary mandalo amin'ny Cour de compte ihany koa.
fanontaniana maro amin'izao fotoana no mipetraka an-tsainy be sy ny maro mikasika ny fangararany io fond souverain malagasy io taorian'ny filazana fa akasivy-ambefapolo isanjato ny reny vola ao anatin'ny neo anatin'ny tetika sasahofika ny fond souverain malagasy tsy mbola nisy any koa hatreto ny tatitra ho an'ny be sy ny maro makasika izany ka antony angatana ny fanazavan'ny tompona raiky mpanjakana ankehitriny ny firenena sahirana tahaka ny Madagasikara izay tsy mbola tokony roso amin'ny fametrana ity fond souverain malagasy ity raha ny tokony ho izy antony mampanany amin'ny mety ho fangararany ho ny Front National ny antoko HVM fanao tokoa le fond souverain ho ana firenena ohatrany hoe reny any golfe sy golfe persika sy ny sisy reny vola hafa ataoko hoe raha fitenina tsotra ngamba de sur profit no apetraka any fa tsy hoe le vola mpanjakana efa tsy ampy ato ny angalanao enina fito 1200 apetraka ao manokana any ary ny teny an'izay mihitsy ministre de communication tamin'ny fotoanandro tao amin'ny Sénat hoe inona mamainareo anao ny fond souverain io am'izay izy tsy mavesatra ny zavatra ny anaovana azy fa zay tiany fanjakana zay tiany filoham-pirenena anaovana an'le vola zany dozy tantana firenena reto samy tantana amin'ny paosiny ka manahirana be le izy fa zareo no rehefa misy hevitra anatin'ny sainy zay de alefany foana tereny foana le izy de tsisy mahasamy teny tsony fa rapitso raha afaka apitsy io rehefa tonga fifandimbiasa pahefany de anahirana be mihitsy io resaka fond souverain satria maizina tanteraka ny ao anatin'io zany hoe fanjakana zany zao de tokony anana tombotsoa anazava tsara aloha hoe inona moa io nalainareo ny 15 millions de dollars tary amin'ny QMM raha sy diso nalefa ao amin'le fond souverain de ahoana moa zany io mendrika azavaina kosa zany misy olo tena vahoaka ao amin'ny assemblée nationale sy ny Sénat ao maninona ny tsy azavaina zany le olona zany afangarony zareo mihitsy ny fitantanana orinasa sy ny fitantanana firenena raha ny zava-misy amin'izao fotoana mifanohitra tanteraka amin'ny tena ilana azy ny ampiasaina ny vola anatin'io fond souverain malagasy io eto amintsika raha toka tokony fantoka amin'ny famolavolana tetika asa izany hony avy eo anivo ny cellule de crise diovy Madagasikara fa ny olana amintsika zany zao de hoe lasa action le izy lasa action any anatina tetika asa anankiray raisiko ohatra hoe volobe zany volobe 2 zao ny exemple azo raisina de hoe ny fanjakana foibe dia nanokana toam-bola amin'ny volobe 2 zany de lasa any amin'ny fampandehanany raha amin'ny vokatra fikirakirana amin'ny vokatra zany zao mampiasaina le fond souverain kanefa tokony any anatin'ny famolavolana ny tetika asa zany hoe tokony raisiny fanjakana manontolo ohatra ny tetika asa volobe 2 de mazava loatra zany farahana azy manontolo izy de izy no mamokatra ny herinaratra avy eo de izy no mivarotra ny herinaratra de izy no mitsinjara mivarotra ny herinaratra amin'ny jirama de ny jirama no mitsinjara ny herinaratra zany no tokony hevitra ilay atao hoe fond souverain mbola i Norvège ihany hatreto no matanjaka indrindra amin'izany resaka fond souverain izany ka efa voatsindro hatrany amin'ny taranaka faefatra ny ponina ao aminy Zaivana, mbola ilay vola 13 tapitrisa dolary avy amin'ny orinasa QMM ihany hatreto no fantatra fa ao anatin'io fond souverain malagasy io raha tsy hoe nisy loharanom-bola hafa voarakitra lalàna hatramin'ny nankatoavana sy nametrahana azy ny taona 2022 isendrikely ao anaty doka fo vetivetsika rehefa avy eo ny fanadihadiana mahakasika ny Siapiarina lavanily eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny mahakasika ny tsena ny toka gasy hitondrantsika fanadihadiana ny mahakasika an'izay aza misaraka aminay ary ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao indray izy no neninay tiany mihitsy miantsoantso ana Pisoa, le dité. Tena hoe isak'izay matsiaro. Pisoa. Tolory aneny amin'izay le iriny miaraka amin'ny Zarakado mbola misy fihenam-bidy amin'ny smartphone na ZTE A35 Core 99 000 ariary monja izy amin'izao hatramin'ny 10 June sady miampy cadeau 2 giga isam-bolana afaka iantsoantsony neny tsara mihitsiny. Sarbidy ny fotoana ka na nisy
segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho any nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetik'asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao fanalalahana sy fampiarana fitsinja ra-pahefana ireo no isan'ny teboka tokony ho raisiny fanjakana raha-te-anarina sy ampiarina lavanilina ho mpamakafaka raha-toekarena amin'ny fanjakana izay naneho fanavaozana nandritra amin'ny filakevitra minisitra farany teo izay andrasana ny hovetikevitra sy novokatrizay onona saina arakaraka ny tsabany fanjakana teo amin'ny sehampiarina lavanilina vao maika ny antotonga nyity sehatra ity raha tato anatin'ny valitaona farany no jerena taorian'ireny fameram-bidy sy visovanana ireo mpandrarana azo ny agrément nisongadina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra tany avaratry ny nosy farany teo fa isindray ny fanavaozana samihafa ho tanterahana eo anatrehan'izany miantso ny amin'ny tokony ahaizan'ny mpitondra makalesona ny mpamakafaka ary raha toe-karena efa BDB ireo vaolany efa BDB ireo mesura izay niraisy Madagasikara mahakasika an'ity siage'ny lavanity eto Madagasikara fa 5 vaolana izay hita fa tsy mipaka amin'ny tena ity fotony vaolana izay heverina fa raisy mpitondra fanjakana mba hanomezana vahana an'ireo olona akaiky ireo olona mpanohana ny fitondrana amin'ny ankapobeny zava-misy ny raha tsy resaka zao tsika ny resaka ny agrément BDB noasarotana nisy fotoana noasarotana ny fanomezana n'izay agrément zay rehefa noasarotana nefa dia ny mahagaga fa ireo olona izay avarapatana ihany no tena misizaka sy nahazo an'izay resaka agrément zay saika vaolana hoentina ampitoniana ny zava-misy fotsiny tahaka ny hoe fameratsika ny vidin'izay lavamisy vidin'izay lavanizy zay zao tena lesoka be ao Madagasikara satria azadiny fa ny vidin'entana raha mbola ao anatin'ny siage raisam-pirenena dia tsy maintsy mifanaraka foana ny tolotra sy ny tinady firosona amin'ny tena fitsinja ra-pahefana sy drafitra raha-toe-karena mamaly ny filana no tokony imasoana hoy ny faneho-kevitra voizitsika ao anatin'izao vampitaona izay iainantsika izao na sy ampiariana maro ny resaka hoe fitsinja ra-pahefana tena izy na ny décentralisation effective nefa raha zava-misy hitantsika zany ao amin'ny sy ampiariana iray manontolo amin'izao fotoan'izao dia saika centralisation no misy eo zany le fahadison'ilay politika amin'ny ankapobeny fanjakana mihitsy izay efa tsy nanome lanja hatrany amin'ny voalohany mihitsy ny hoe etaeta izay miainga ety fotony fampivoarana sy restructuration économique et politique miainga ety amin'ny ety fotony mihitsy efa fahadison zao fitondrana zao efa tany amin'ny voalohany mihitsy ary mbola nisany hoe mbola mampitsitotongana ny toe-karena Madagasikara amin'izao fotoan'izao izay fisin'la hoe décentralisation pour centraliser zay mila fantaritsika tsara hoe inona le fangatahany mpanjifa inona fangatahany inona ny filana iraisam-pirenena amina resaka norme amina resaka qualité fiainona ireo mpisehatra ny fotony manomboka amin'ireo mpamboly hatramin'ny mpanondrana sy ny mpandray ireo lavanilina no tokony irosoana ahafahana mamaritra ny filana sy ny politika ampiarina mifanaraka amin'izay fa tsy vita ny resaka ambony latabatra hoy ny mpamakafaka ary raha toe-karena sy ampiarina lavanilina izay fa toka gasy maro vidiny toka gasy amin'izao fotoan'izao efatra na 5 litatra isaky ny 3 andro ny lano mpivarotra nanaovana fanadiadiana na izany aza ilaina ho ireo mpivarotra ny fijerena manokana momba ny toka tsy hisy fiantraikany amin'ny lafiny ara-pahasalamana ny tolo-dalàna momba ny toka gasy izay voalany teny anivony antemera-pirenena farany teo Gabin loa be mpanjifa ny toka gasy amin'izao fotoana izao ary anisany mandeha amin'ny tsena eny amin'ireo toeram-pisotroana hoy ny mpivarotra iray rehefa nanaovana fanadahadiana 4 amin'ny 10 litatra isan-kerinandro ny toka gasy lafon'ity mpivarotra ity ho an'ity toeram-pisotroana iray ity dia manafatra avy any amin'ny faritra Antsinanana izy ka mivarotra ny 1 litatra amin'ny vidiny 590 ariary eto tondreny vohitra tian'olona tena mandeha mihitsy
voatsela ela teo dia ohatra ataontsika telo andro dia lany le efatra litatra na 5 litatra lany aminazy fa arakaraka an'le fa efa mividy le olona misotro anazy moa tsy misotro maro be fa mandeha consommation vota amireto zao ty zao 570 litra laina anazy dia ohatra midy 590 dia hoe bota zany mety eo amin'ny atomidy eo 2 mahery ny toaka gasy ka mety hanimba ny vatan'ny mpisotro raha toa ka tsy voalanjalanja ilaina araka zany ny famerana ny heriny eny amin'ny famokarana dia atokisana zany ny varotra anazy fa tsy hoe andesina avy any izy zao degré dia zay tia varotra mivarotra zany manahirana olona monko zany raha mpisotro maro ny olona manao ny toaka gasy hoe raha fa noho ny izy tsy mahazo alalana zany dia misitrisitrika foana zany le olona nefa le zavatra na dia misitrisitrika efa mifampiparitaka eran'ny tanàna eran'ny Madagasikara io na dia sitrikanao tokony hoe amena fahefana le mpividy le mpivarotra fa atao kalitao amin'ny le degreny fa tsy hoe amidimidy foana izy amin'ny zerikanina dia tsy hay aby degreny dia iny amena olona zany kosa tsy mety ka tsy afa-misaraka amin'ny kolotsaina malagasy ny toaka gasy na amin'ny tsara na amin'ny ratsy dia ilaina ny toaka gasy anaovana fomba amam-panao samihafa fa ny lalàna manan-kery eto amintsika mametra ny fahafahana mamokatra sy mivarotra ary mitondra azy io nandritra ity fanadahadiana iray ity mpivarotra 5 no nandalovanay tao ireo nilaza fa tsy nisy toaka gasy fa teo ihany koa ireo nitsotra fa matahotra ka nisafidy ny tsy hiseho ka tsy misy afa-tsy ity iray ity ihany no nanaiky niseho raha tsy iviny efa nolonaniny solomavambahoaka nandritra ny fivoriam-be azo ny rehetra natrehina amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany izao ny tolo-dalàna mikasika ny famokarana sy ny famarotana ny toaka gasy eto amintsika fandaniana efa intelo mentona teny amin'ny antenimera amin'ny pirenena fa andrasana ihany koa ny eny amin'ny antenimera-ndoolona velona ny disadisa eo amin'ireo mpandrara sasany eo amin'ny distrika Ambetroka sy ny solomavambahoaka Nicolas Randrena Solo amin'izao fotoan'izao andaniny ireo mpandrara milaza fa manapatra fahefany ty olom-boafity ary manodikodimbola ihany koa ankilany milaza ny solom-bavambahoaka fa tratra ny kilalao maloto n'ireo mpandraraka izao miroso amin'ny fanaratsiany izao onona zainy nilanja sora-baventy ireo mpandrara sy andian'olona milaza fa manapatra fahefana ny solom-bavambahoaka voafito amin'ny distrika ny Betroka Randrena Solo Nicolas fa ihany koa manodikodina volam-bahoaka tezitra le vahoaka zany amin'izao fotoana zao ka mitroatra zany satria tsy mendrika misy zao toetra ataony asehony député Randrena Solo Jean Nicolas zao mizaly ny fonctionnaire anaovany azy raha vao tsy mitovy hevitra aminy dia tonga dia affecté sahala am'izay koa na gendarme aza ampiza tena affectevany aby raha vao tsy mitovy hevitra aminy gn'anay eto Betroka sy solom-bavambahoaka itsony tsy mitondra ny feon'ny vahoaka fa solom-bavambahoaka mpanagadra vahoaka zay solom-bavambahoaka ny Betroka raha misy ny mpandraharaha na olo sivily tsotra ka tsy manaiky baikony tsy manaiky misolelaka aminy dia efa alefa ny fitoriana hoe manala baraka azy ony sady mifofony ainy ary mangataka zay mba nokafana fanadihadiana manokana mikasika an'io solom-bavambahoaka efa mivolany sy ady nandritra ny 5 taona tsy hainay aiza ny tany nandehanany nitondra ny valikafatra teo anatrehan'izay ny solom-bavambahoaka nilaza ny tenany fa notoriana ireo heverina ho manosy-potaka azy nangatahana famindran-toerana ireo mpiasa-panjakana tsy naomby tamin'ny asany mahadepotena akao aheky viana raha ohatra ka hoe misy kety scolaire hoanina chef zapy hoanina directeur hoanina chef cisco zay raha misy mpitany filamenana zany azy manao hoe abi constaté dia miteny amin'ny lehibe ny ve aho dia faotanako ve zany misy marindrasy ihany dia tenindreo hoe amin'ny resaka hoe fangatana affectation mpiasa-panjakana nisy tokoa an'izay tokoa aloha satria raha mandreo loatra io zany dia raha marika vasika zany sy mety tratra foana zany le olo manao trafika rongona Betroka ao sy mety tratra foana zany no manao trafika omby sy halatra Betroka ao reo olo reo agnatin'ny olona magnenjika anaka sy faly satria affecté olona reo dia gendarme vaovao commandant brigade vaovao sy commandant compagnie vaovao zao zany azinao sy azondreo atao an'izay tsony dia izy hitasika ny profo zao firy taona morongony tratra atao Betroka atao raha zaho zany azinao nanao sindrazilena atao Betroka atao sy tokony lany député zany zaho na manao aby ampiasa-panjakana misy lehibe ny sinambarao tonga nge olona reo e olo zany izy misy manao kisana mangalakesa ahodikindreo am'izay zany zavatra rehetrarehetra eny amin'ny fitsarana amin'izao ny raharaha mampifanolana ny andaniny sy ny ankilany amin'ireo disadisa samihafa ao amin'ny distrika ny Betroka
Vaovao ny fanatanjahantena mbola mila ezaka maro sika raha ny fampanara-penitra mbozaka ao amin'ny kianja Barea ho manam-pahaizana malagasy momba izay ireo teknisianina avy amin'ny kafy nanao fitsiriana an-kianja izay tonga teto amintsika ny fiandohany ny volana aprily saingy tsy nisy toy intsony ny vokatra izay hatramin'izao Gabain-Loano mitaritra ny Antsipriana. Namoaka fanambarana ny tompona andraikitry ny fanatanjahantena sy ny baolina kitra eto amintsika ny fiandohany volana aprily fa tonga eto Madagasikara ny manam-pahaizana momba ny bozaka avy amin'ny kafy hitsirika ny bozaky ny kianja Barea mandritra ny 3 andro ny valina ny volana aprily ary efa manakaiky farany aty ihany koa ny volana Mey fa tsy nisy serasera intsony nataon'ny ministera sy ny federasiona ny mpanara-baovao indrindra ny mpitia kitra Etsendaniny miandry fatratra ny fahataperan'ilay 3 andro nolazaina raha ny voalaza ny manam-pahaizana momba ny bozaka eto amintsika androany mbola asa mafy no miandry amin'ny fanarenana bozaka ao Mahamasina. Izy aloha fahitako azy tao tamin'izaho tao tamin'ny un mois zany izy zay mbola enjakendana amin'izao tena tsy fantatra aiza hoaiza zany le izy amin'izao fotoana fa ny zavatra hitako tamin'izay fotsiny hoe nisy olona anankiray zany mitondra machine natao ny asa tao tamin'izay fotoana zay important zany amina resaka homologation hoe diorany tena tokony izy tokony misy suivi na expertany zareo amin'ny FIFA zany raha ny tokony misy manao suivi zany manao suivi akaiky tena misy suivi tena suivi de près le izy na resaka décompactage na resaka stabilisation le terrain zany tena manao suivi zareo suivi akaiky. Faniriny malagasy rehetra ny azo hoany kianja Barea fankatoavana avy amin'ny CAF sy FIFA azo hoana ampiatrano lalao raisy samy pirenena ahafahany malagasy miatrika sy manohana mivantana ny ekipa pirenena atreto mbola mijanona ho nofinofy izany na dia efa nahatratra 770 tapitrisa euro mahery aza ny volalany tamin'ny io kianja io. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ka hifarana ny 7 Mey an-tsena be fivoarana andian'ny faharoa varotra sy fampirantiana fiofanana mikasika ny fambolena sy fiompiana ary fanentanana samihafa no hiteny meritsy atosika mandritra izay tanjonany ambivoatra amin'ny fari-piainana ireo tany-tsampamokatra ary amerenana ny laza Madagasikara amin'ny fananana volo fanondrana toy ny kafe andao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Ao anatin'izay ihany koa noa isotomana antsika hoe be dia be ny zavatra ilain'ny tsena iraisam-pirenena tsika ohatra zao tena mpanondrana kafe be dia be mihitsy taloha raha tsy tena hoe ny arabikasa ny sisa maninona tsika ty aoriana misy fotoantsika raha tsy tena hoe tamin'ny 2019-2021 manafatra kafe indray tsika mba ho antsika eto Madagasikara satria efa lasa antitra le plantation taloha tamin'ny andro fanjanahantany isika tsy nanitatra mihitsy dia ny zavatra nytoy ny sehatra sala amin'izao na ny tsena be sala amin'izao noentina ataontsika hoe anairana indray ireo mpisehatra sy mpamokatra rehetrarehetra mba hamokatra mitodika amin'ny lalam-barotra ary mba afaka hanondrana ireo vokatra ihany koa satria azadino ihany koa fa raha ohatra ka vonina te hamokatra tahaka n'inona raha ny tantsany efa tsy mahalala izy hoe inona ny tokony volena inona no misy tsena inona ny azo amidy dia lasa manao an'ilay fomba fanao mahazatra ihany izy hoe miara-maboly dia miara-mivarotra nefa ny lalàna hoe rehefa mitobaka ny any an-tsena midina ny vidim-bokatra raha sy tavapetraka mialoha ilay tsena. Lafomba vao hafa tsy voaja ny 700 ny zony vehivavy any atsimo atsinanana ka isan'izany ny azo hianatra isafidy olona tovady ny zo andova sy ny maro hafa manoloan'izay naneho ny fahavonona ny aro sy ampiofandreo vehivavy eo amin'ny faritra vadivavy fidivinany atsimo atsinanana ary ny faritra nosy ny fikambanana mitsangana faviavy nisy ny hetsika nataon'izy ireo ny farany herinandro teo fitadiavam-baolana ka hidina ny fotony ampahafantatra makasika izay azo ny vehivavy izay andao arahantsika amin'ny fanampanazavana. Mba afataro zonareo viavy mba mizaka nareo maheza mandaa mizaka fakamoagna vao misangana hoe iao sagnanao an'izany sy hoe fanoeragny bontolo e fomba mampanao na zakany iray aman-dreny fa kosa fampisehoagna fa olombelogna koa ny ao ty ndre viavy mana saigny koa mety ho lasa piloty ao zao ho lasa dokotera ho lasa mpanoratra dada enje aba mba tenomeka zakako zany iao aniko mana saigna avy koa mba avelainareo ao iaigny ohatra ny anadahako reto izay no ataonay zany isensibiliser olo
mahakasika an'izay mba samby hitakizona. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany na aiza na aiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. Elmondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.